fandaharana iaranao amin'ny vahaony olo ko eto majanga etsy amin'ny exa ofmata ampasika majanga be no anaranao azo mivantana ny fivoriam-bavaka isan'andro alatsinainy talata larobia alakamisy isaky ny amin'ny 12 oratoandro ary ny sabotsy kosa zay fotoana lehibe sy miavaka say ahitanao délivrance fanafahana fanasitranana toroteny fampianarana ary fijoroana vavolombelona isaky ny sabotsy amin'ny 6 ora maraina vahaony oloko. L'impact de l'onction 2. Let's go.
prophétique à invitation. Yeah, deuxième sauvetage. Yeah, deuxième sauvetage. On va fontaner notre la soirée. Yeah, deuxième sauvetage. Yeah, deuxième sauvetage. Yeah, deuxième sauvetage. Yeah, deuxième sauvetage. Jéhovah est son nom. Cela tout à l'heure de voici la balise. Jesus.
amenaram Jesus. Aretina lua. Mas amenaram Jesus. Aretina lua. Amenaram Jesus. Amenaram Jesus. Amenaram Jesus. Amenaram Jesus. Aretina lua. Ora vai. Aretina lua. Se aretina lua sabe. Amenaram Jesus. Amenaram Jesus. Amenaram Jesus. Aretina lua. Sematame eu falo aqui para nós. Amenaram Jesus. Assim que eu falo. Mas o veja, Ezequiel é tudo feito ao templo e vai pensar o minha vida, o lua no manok. Ezequiel é tudo feito ao templo. Toda na rua fala mais na vale. Se muito mais nem na hora italiana se deve na vale. Isso já magaca e entra na fata na rua vale. O lá fedora foi pouca do que era especial de verificar. Tawang kuni tanang Jehovah arnifanay no mituran Jehovah vok tinapetran tiom luas safen tawlana mituran tetenem lewis arideu ben sakatia tenem luas saireu arideu maina dia maina eu aru Jehovah tam kursana kul momento velha já vai de tawlana ire avisa o seu tubo e não manal teu ida está mamnania agora é averele mamnania profetiz abre toda na igreja católica ritola maina e aí não tem seu e só na gente eu vou abre toda re e nós fofnai na janela o café anasikusha tajanaleo kampani kudufu usarona kuta tajanaleo asikufnai tajanaleo kaufel kati ufanta tarefa isao no Jehovah ufanta tawanwa fayis no Jehovah na sonde wanina na ufanta tawanwani fayis no Jehovah armule fanamnanya utilitaki speu alipeu ni etiketi yangu sabat sola sencho batuta muretola re ilo sifu naina yanaloka ofel aya sikusha yanaloka panili kuduf ali usaluna kuta yanaleo aya sifu naina yanaleo ka ofel katika fanya tarefa isau sio tena mnada wala kusema na tibiania tena mnada waona wewe ala kusema na tibiania arule fana mnada pinzani dispeu alibeu ni etiketika sabu ni fana tunatuna mtola leo sio sabu na mtola na manyafu alita kufanya na ndio kuza tasindo Alisana utis nefa tsumulani sufnaina tawa teu está mamnania fufnaina en mamnania sana kul elole sana kul la twa ato fufnaina we sola sancho batu mana tuna vya mrifta yepo da fufnaina katsusufle kufumreu kwa felis tena mnana na tsaya fana tenda yao katentira fufnaina reu kafel tenzo tamtognis marpedia marpet kuira Nyandremanta tupuinau, Nyandremanta ampuni benda Nyandremanta.
It's Jehovah no powers. I put the relax of our Jesus between Fafenun and Reman Jarik. Jehovah Reman and Orlando Simpan. In a better our Jesus Christ. If in a better our Jesus Christ. In a better our Jesus Christ. If I find a letter, Anadanta, Setiata, Ataka, Denume, and Jesus Christ. I've let Jesus Christ out. Hallelujah. Tugayeti Subawa now. Tugayeti Suba is a move for now. It's a move for now. It's the father na cry. Nararama fuli sana. Tinagata kata Jesus pauskana sana. Faga kana nilai pawatawa sana. Diwi Jesus sebeti ra mameni mufunzas. Make mufunzas kama ni piasa mnyambuke. Sale am Jesus ni miracle ditake mufunzas wanatea. Taka dulu sana mufunzas again. Na don Jesus misana miracle. Spécialité à la grève. J'ai séminaire dans une faculté de théologie, séminaire dans une université. Famille Jéhovah's, des manos fakaka, manos avons surnaturel, manos avons extraordinaire. Il s'agit Daniel Maoubel, ça fait un Saïd Maoubel, ça fait un Douette Maoubel, ça fait un Falana Maoubel, disponible à nos miracles Saïd. Réunion apostolique, prophétique, un acte prophétique, un année où nous avons impossible, et on fait là, nous si vous êtes dans le règne, ça met tout là, il y a où la terre, alors vous allez levanter ça.
famisulla ran tina ne matautunga yo destineya yo miaksala anyato tiftoreti yo accesso sua sayun message misulla manana de forze sospetto do analisi misulla ni yuma na yona se sospetto misulla nana tena fa yona se sospetto fare in pretesta ton matila ton saba ton kile baina ton buka ton fuan paralisisa ton kakanya be au malem tukna na kru fatsre ulla region na tukafa se sosteu fo wanyulla ana Christ sino meno Bible nyanara marna leo mana na ulla na tuketo kwa fatwa na leo rete na tukafa Jesus tabia tulla ana Christ yet vesa yul saya yet dia no sabe de surnaturel ya wa not Jesus sabe de vida nulla amboni sabe de vida na rema jafa sabe de vida panu na rema sabe de vida ni pinchaka sabe de vida mano praisa fazisano ma vida se sabe sai mana na rata fuwa mjula na Christ Jesus wanya ulla file Isidore Jesus takuruna nyulla matia maha fatunga lera na Christ sairwa nara panapaka sinagoga mara mafu bila ufatu sana fafu na tualika toda kia Jesus tevi masu baoka sina lala mena chao lema ambuni mana na twele awa mchafu wavana nisas sairwa nara nefa sindana na komplexa na tualika toda kia nyulla ula etnalalas fanana na rendez-vous tam Jesus Ostam Jesus fanta de mama kaje não possible tu da vinuma sana que fez uma vato bavona na favatesa fanta de mama isaba de mama kaje adere mame tatana na ni não mbao sijanis la sako não fana vela Jesus regula pede pere fa Andrianirina na ulla ana crescenti mi destine di ulute pulau fel sama bani na Jesus tintia ulla ni tole twa fa ni sulla na kai sene mi sulla na kai sene mi sulla na kai sene Isidore Jesus se cai sua Fadisele na kre pa leo de nada dunia suma foi itu sana David amna fua fatsarai Jesus Bartemeu malar fala de fone am Jesus ni miliki katsmale kirate ya sai rendez-vous sais de ve com Jesus and Juin si malaika ratsimionam malaika skia vianam Tuga destiny apa so kids na tena ka utsama hallelujah mianzi sinapa kinyul fafata farakini tutuga destiny ya wano magingina tugeton trans miakafelo yam swat trans Jesus la demanda Jésus già non sirico non sanno fete no yulila na kreitsamba ayike fiaramon pakata asola zele mistika reona chen fiaramon metika salanda Jesus sa Dio vola sa Bible aye wa fofon fano vazio fulamena fitis mate de nella denis metika salanda lo futi fa nunya so now they sana yo
nove, niaret nove, fena nove, nivad nove, niava nove, liasa nove, fiara cave nove, non fiara unave, nivata to nove, liasa nove, nivad puna wa Jesus ve, faneza pastor na ve, asa na levanta ve, yina daula mai na yawa nau, un mai pule mamna dia mu sabata impossible. Mamna dia mu sabata impossible. Tunga yetu tutu advance. They that ulla migul famani. Mi prophecy. Hallelujah. 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 In fellow for you from sabata. Tunga yetu no manana for new ushka jamna.
ti cascherà. E da dare nel Lorena, se già vai a prendere il suo luca, fantasma ne mangia, prego in loro faccia tanta. E tanto che vedo che nel loro fantasma ne mangia, prego cascherà. Fanno un sacco, poi a sistema luca. E sa di fiamma cazzo un po' di sistema luca. Hanno padung dari mata usul yang paling usul yang diusul disponible
Andena satsany. Zakanao misy tena dia. Amen Jesus. Yale satsany. Yale satsany. Isidore. Isa. Mas nanti sosial. Isa kan tahu sosial. Ani kita isa kan ada itu. Sekarang ada satu sus. Tunggal itu. Semestinya penaras kita nak yulas dari nama Amyula itu kayak tempat Yesus. Nanti di bawah dia. Masa sosial. Masa sosial. Sekarang ada sesuatu Isidore. Amen Jesus. Sebenarnya para rakyat yang berjiwa separate. Semoga dia Amen Jesus. Stand Jesus. Stand Jesus. Jangan lupa sendiri. Amen Jesus. Ya fufana Namun
Alléluia. Famille, vous ouvrez la famille, c'est dans ma famille. Alors, tout le monde se voit sur la vie. Démontrer bien les tombages à l'évangile. Alléluia. Miss Atontabulat, sujet spécial. Dans l'évangile, Ariana, quand je suis dans l'évangile, c'est qu'il y a tout le monde. De place à ta failli, il y a 40 apostoliques, et les couches de la tama. À un casque, à un conseil, des spires de pita tama. Nous sommes les apostoliques, des spires de tama. À un casque, des spires de pita tama. C'est une émission. C'est une émission de discussion de la
Pasteur la tank. Vi observate i sintello. Vi fanno film Stava cercando di fare la fa fiosa. Hai dato una bella absesa fuzzi.
Amen. Amen. Jesus. Amen. Amen. Jesus. Oh, hallelujah. Rapa. Mishaflit na nyama. Sipatule wa mtukanis. Awam ni fanamas. Sipatule wa mtukanis. Miaka yan fata sofet saka. Amen. Jesus. Nier fanamas. Ni ushkel fanamas. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
sauti na Ramadhani au kipnoti la sabini kipo isola sensio ile pale sura wa dola Amu penoti la sabini kipo ritanzana isola sensio sisa batasa na umumba Ifelano mamna ndio kufanya nao. Taumuka inaosola sisi leo. Lugha ya fasara. Maana no. Kila sawi ifanta. Isondo na sisi over. Manaka na maana yana yo focus. Armana tamata yana yo sesa. Manaka lena au ndio problema. Samim resete. Mamma ndio problema. Mamma ndio problema. Prophetesse. Si chiama son
voa famille na ilike Saramono afaka msano aretina diabete aretina aponsita kista fibron na ina aretina mandididina ni kibros na kila sila uso kitimi yaso sana tumulong tanah fai hawa kawanyara pula naman ariman chapalien ariman mana kalian ariman ali fulafus ali fulamina anseo vanita seneta impossible la tukava no yo fisala prosinari sans avoir impossible sangu itira ariman anse tamanita de manuka anisa fula 50,000 francs e non si chiamava nulla chissà milioni wanaoanduka na tukavampia fatikia fafofafa lenelala kukuchusa matiutaka na juva na wana buka yenao matiutatea kataka na juva na wana buka yenao sini 50,000 furuna 100,000 na 60,000 Jesus, ora
nafinaritra mihitsy aloha le fitombavaka ny androany satria tena nahazo ositra daholo zay rehetra tonga teo dia tena nahazo ositra avy amin'ny Andriamanitra na tsavazavatra avy amin'ny Andriamanitra tena nahita fahitana betsaka mihitsy zany le zavatra zay azo teo amin'ny fangatana ny ositra Andriamanitra tena seho teo mihitsy ny voninahitra Andriamanitra nampiavaka azy dia tena ny nanomezan'Andriamanitra ny ositra avy any aminy satria betsaka mihitsy zany no ositra nandray ositra avy tamin'Andriamanitra tamin'ny fitombavaka ny androany tena miavaka mihitsy amin'ny fitombavaka andavanandro sy fitombavaka sabata le fitombavaka tamin'ny androany zany tena tsy ary nahita ohatra n'iny mihitsy aho raha tsy voasamba ny androany alarobia satria mosoary ny arinakanjo ny Pasteur zany vao atao manoatra n'izao fotsiny na dia mandalo fotsiny asiana ohatran'ny tonga dia efa maro mihitsy ny olona kasiny ny ositra avy amin'le mosoara sy atin'akanjo ny Pasteur zany fiarinakanjo ny Pasteur ny afatra dia ilaina ny ositr'Andriamanitra ilaina koa ny herin'Andriamanitra fa raha tsy misy an'io anao dia zava-poana ilaina ny ositr'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany. L'impact de l'onction de Pasteur Isidore ny anarako fifaliana lehibe ho any miaona aminao amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity amin'izao fotoana izao ny zavatra tena tiako ambara dia ny fahalebiazan'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra tadidio fa olona maro ankehitriny no miaina amin'ny fiainana izay tsy nomanin'Andriamanitra ho azy olona maro ankehitriny no mipetraka eo amin'ny fiainana izay tsy nataon'Andriamanitra ao fiainana koa tadidio nefa ny faneolomelona tsirairay avy dia prédestiné zany hoe talohany nisinao teto ambony tany fony ianao mbola tsy ary tao ankiby nefa fantatra hoy Jehovah tamin'ny Jeremia zany hoe alohany nisinao tao ankibony mamanao dia efa nisy destiné no manin'Andriamanitra ho anao mandritry ny fahavelomanao iray manontolo misy olona destiné an'izao chauffeur nefa lasa mitarika posy izy misy olona destiné avy amin'Andriamanitra taliana orinasa nefa lasa gardiana orinasa izy misy olona ny destiné dia ho tonga pasteur mpanompon'Andriamanitra ambony nefa lasa mpino mangatangatakanina eny amin'ny tontolo rehetrarehetra izy sy tonga amin'ny destiné be dia be ny mpino tratra izay zavatra izay ary zany no mahatonga ny impact de l'onction isaky ny alarobia voalohan'ny volana ity ny antony atongavanao any amin'ny destiné anao dia voalohany mila miverina amin'Andriamanitra ianao manay amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao raha izay betsaka nefa nitavaverina amin'ny Jesosy fa tsy tonga any amin'ny destiné fa ny anankiray faharoa dia manana ny tenin'i Jesosy ao anatin'ny fonao ary miazona an'izay teny izay ambara-pahatanterahana ary ny fahatelo dia ny andraisanao ositra avy amin'Andriamanitra anositra anao hatrany amin'ny destiné anao tahaka ny Joseph nanana ny teny tao anatin'ny fony ary nandray ositra natongavany tamin'ny destiné tahaka ny Saul nanana ny teny avy tamin'Andriamanitra ary nandray ositra natongavany tamin'ny destiné tongava soa amin'ny destiné anao raha androany ianao no voataitra tamin'ny alalan'izay destiné zay ka teo tonga amin'izay destiné anao zay dia kika ianao amerina vavaka andraisanao an'i Jesosy Kristy tompo ho ao anatin'ny fonao azonao atao no mandoarika azonao atao ihany koa no mipetraka azonao atao no mitsanga fa ny tena zava-dehibe dia izao mino amin'ny fonao ary manaiky amin'ny vavanao azafady raha tianao no tonga any amin'ny destiné anao averan'izao vavaka izao Jesosy vonona ny anompoanao mifona aminao amin'ny fahotako rehetra zay vitako hatramin'izay mamelany heliko raiso fahafahanompo anao mino fa ianao zanak'Andriamanitra velo mato ato eo amin'ny azo fijaliana nanafaka ny fahotako sasao amin'ny rahanao meo any fiainana mandrakizay anjakao ny fiainako fa hanompo anao ambarako fa zanak'Andriamanitra mpandresy aho manana anjara voatendro ahy ianao ary mahitsy makany amin'izay destiné ako izay ny fiainako
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabanao tonga soa ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ianao ataovy izay andraisanao miositra Andriamanitra, mila miaona amin'ny mpanompon'Andriamanitra, afaka hitsodananao ianao andraisanao ositra manokana avy amin'Andriamanitra. Dia samy hotahin'Andriamanitra tompoko tonga avy indray amin'ny l'impact de l'onction manaraka fa 10 volana Jolay 2020 tahin'Andriamanitra tompoko. Fandaharana iarahanao amin'ny vahaony oloko eto Mahajanga etsy amin'ny exa ofimata ampasika Mahajanga be no anaranao azo mivantana. Ny fivoriam-bavaka isan'andro alatsinainy talata larobia alakamisy isaky ny amin'ny 12 atoandro ary ny sabotsy kosa izay fotoana lehibe sy miavaka izay ahitanao délivrance, fanafahana, fanasitranana, toroteny fampianarana ary fijoroana vavolombelona isaky ny sabotsy amin'ny 6 ora maraina. Vahaony oloko. L'impact de l'onction 2.